indraina no ifampiarabana amin'izao alahady fa 14 ny volana janoary 2020 amby izao zay fotoana lehibe eto amin'ny fiangonantsika satria anokanana andraisan-tanana ametrahana rependraikitra zay voafidy sy voatendry eto amin'ny fiangonantsika hita ny fitantanan'Andriamanitra ny fiangonana ary izy no mitantana sy antom-pisinja ny fiangonana izany dia ny FPMA ex Marseille fifaliana ny andraisana koa amin'ny filohan'ny FPMA pasteur Seta Mivady zay tonga anao ny anatanteraka izany fanokanana fandraisan-tanana ary fametrahana mpiandraikitra izany tena tonga ho an'ny FPMA ex Marseille no atongavana izy mivady manoloana an'ireo andraikitra marobe sy izany eo anivon'ny FPMA sy manerana ny tany ary tsindroko eto milona koa anisan'ny tonia ao amin'ny voamerany fanompoana Andriamatoa Aurélien azafady fa matahotra foana ny anao diso tonga koa manotrina satria raha ny aona tany misy dia fampiresaka izay milahatra 14 volana janoary dia fanokanana sy fametrahana mpiandraikitra dia manalaza reo avy tena fifaliana ao anay ary hosora menaky nareo mivady tongeto tokan'izany keo raha matoa voahirana rasolraibe zay samba voatonga dia tena fifaliana ao anay ary raisinareo fahasoavana zao fanatrihanareo amin'izao fotoana izao dia miaraba ihany koa reo zay manaraka amin'ny alalan'ny aino amanjery ny fahasoavan'ny tompo ho anareo na iza toerana mety misy anareo na amin'ny hôpitaly na amin'ny fiara na ao atokantrano ireo zay marary na koa ireo zay eno zao fotoam-pivavahana zao any aoriana dia ny fahasoavan'ny tompo no aminareo hatrany. Bienvenue, soyez les bienvenus, vous tous, en notre Église. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père qui nous rassemble aujourd'hui et de Jésus-Christ qui nous aime et du Saint-Esprit qui nous éclaire et nous conduit. Pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, qui que tu sois, où que tu sois, chez toi, seul ou en famille, dans ta voiture peut-être, dans une chambre d'hôpital, où que tu en sois avec les seigneurs, ce temps de culte te soit aussi proposé un temps de prière, mais avant tout un temps de louange. Donc louons ensemble notre Seigneur en lisant le psaume du jour. Salam fa efapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fadimy no iarahantsika mamaky angaviana satria fiangonana ny zanak'Andriamanitra dia masamy mandray anjara amin'izany fahasoavana lehibe izany tsika satria ny tompo no manatrika antsika. Salamo efapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fadimy aorianan'izany dia ifenty ny hira fanampiny fatelo ambin'ny folo isika. Miandry fantatra ny tompo dia miondrika ny tsinjray ka navitarainako eny tamin'ny fotaka mandrevo napetra ny tongotra teo ambony vatolamo izy ka nahazoa ahy na misy hira avao teo ambavako izy dia fiheranan'Andriamantsika maro ny hitany sy atahotra ny atokony tompo sambatra olona izay manana ny tompo tokony ka tsy mivilo namany mpiavonavina na ny mpandaina no amaroinao ny fahagagavy sy mihevitra izay ataonao anay tompo Andriamanitra tsy misy azo amitaina aminao raha azo lazaina ireny dia iny no maro loatra ka tsy tandrosaina. Amen.
be tokoa ianao rery no memsika ho deraina ry tomponay tsara indrindra. Miompeo ary miompy koa amin'ireo mpanao salamo koa izahay izay milaza fa tsy misy azo ampitahina aminao amin'ny fahatsarana, amin'ny fahalehibiazana, amin'ny fahamasinana, amin'ny zavatra rehetra. Any raha tianambara izany tokoa izay dia maro loatra reny ary tsy tambo isaina. Ary tsy vitan'izany fa misy hira avao eo am-bavanay ianao, avaozinao isan'andro ny fiainanay, ny fiainan'ny fiangonana, satria zanaka malala eo masonao zay. Raiso voninahitry ny anaranao tompo izao fotoako vavahan'izao, izay atokanay ho anao rery afotoana ihany koa anokanana ireo mpiandraikitra, ndraisan-tanana ireo nanolo tena maro be eo amin'ny fiangonana, izay tsy takatry ny sainay zay satria amin'ny fotoana ny fiangonana azy maro mifoana dia ny fiangonana nametrahanao anay dia velominao, enao rery no aina mamelona izany fiangonana izany. Ary zahay tsirairay avy dia samy mahazo aina satria menao fiainana mandrakizay ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Koa dia nidera sy nianja ary ny voninahitra ho anao hatramin'izao ka ho mandrakizay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina tsara indrindra ary mifona zahay amin'ny tsy famendrehanay isan'andro isan'andro. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons, toi Dieu 3 fois saint, pour annoncer l'évangile et pour servir les hommes. Tu fais de nous les ouvriers de ton royaume. Tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être tes serviteurs, porteurs de lumière et d'espérance dans un monde chaotique et qui est au bord du gouffre. Seigneur, pour construire la communauté et pour être chacun à prendre part à sa mission, tu appelles des hommes et des femmes au service de ton Église, là où beaucoup d'églises se vident. Seigneur, par ton esprit, accorde-nous les dons nécessaires. Bénis ce que nous ferons en ton nom. Donne-nous d'y reconnaître ton amour. Que ton esprit nous guide sur le chemin du pardon, sur le chemin de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. So, fanambarana ny fitiavan'Andriamanitra izay amafisina indray amin'izao alahady izay iompana ny lohahevitra hoe fiangonana manondro an'i Kristy. Amin'izao vanim-potoana izay anjakan'ny samy maka ho azy izao no anambarana amintsika indray fa toy izao no mitiavan'Andriamanitra antsika no meno maimaim-poana ny zanany lahatokana ilay menaky ny aina mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay dans notre monde où tout s'achète et tout se vend, où l'homme s'étonne et suspecte lorsqu'on reçoit gratuitement. Nous annonçons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il l'a donné librement, sans contrainte ni manipulation, afin que nous ayons une vie en abondance. Amen. Misaotra anao zahay iray ho mariky izany famondrapo sy famelan-kely fa fitiavana izany eo am-pitsakananay ao. As
voninahitra ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika ary miroso amin'ny famakinany soratra masina izao dia ny hira raika amin'ny valopolo andininy efaefatra no iomanantsika amin'izany. Misaotranao tokoa izay Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Raha mbola nitaominao izay rehetrarehetra tonga eto amin'ity toerana ity. Tsy mitsahatra ny misaotranao Tompo noho ny halehibean'ny fitiavanao sy ny famindraponao. Misy maro aminay eto tonga lavilavitra Tompo notahinao, notantaninao midian'izy ireo tonga eto amin'ity toerana ity. Noarovanao tamin'ny loza maro samihafa ka tonga eto. Isaorana ianao zany. Izay koa izay toetoerana sy ny manodidina dia tsy adinonao ny mitantana anay sy ny vimbina anay ka ianao no nanala ny sakana rehetra Tompo ka tonga eto dia mbola isaorana ianao koa zany. Jesosy Tomponay io mendrim-piderana ianao, mendrika akasitrahana ny anaranao, masina ianao Tompo, dera laza aja ary voninahitra matolotra ianao. Tompo, raha maki ny teninao sy ihany ny teny hoentin'ny mpanomponao dia mangataka ny fananao masina mba harotsaka ao aminay rehetra tonga eto sy ireo izay manaraka ity fotoana ity. Engany ianao hanazava ny sainay tsirairay avy ahafahanay mandray izay tianao ampitaina aminay tsirairay avy Tompo. Dera laza ho iaho no atolotra ianao. Dia engany ka ho mpiaina tsy manadino fa mankatoy ny teninao ary araka ny teninao dia mba ho fanilo ny tombotray ny teninao ary ho fahazavana ny lalanay. Misaotra Tompo amin'ny anaranao Kristy no angatahako izany. Amen. Nous commençons la lecture dans 1 Samuel, chapitre 3, versets 3 à 19. 1 Samuel, chapitre 3, versets 3 à 19. Au nom de Jésus. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il l'appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !»
Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Nous poursuivons au verset 11. Alors l'Éternel dit à Samuel, « Je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils !» Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel ? Ne me cache rien, que Dieu te traite dans toute sa rigueur, si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera beau. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Nous continuons la lecture dans 1 Corinthiens 6, versets 13 à 20. Au nom de Dieu. Vous dites aussi, la nourriture est pour vous, le ventre. La nourriture est pour le ventre, et le ventre est pour la nourriture. Oui, mais Dieu détruira la nourriture et le ventre. D'autre part, on ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps. Le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Dieu a réveillé de la mort le Seigneur, et nous aussi. Il nous réveillera de la mort par sa puissance. Vos corps font partie du corps du Christ. Vous ne savez donc pas cela ? Eh bien, est-ce que je vais prendre une partie du corps du Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée ? Sûrement pas. Celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps. Vous ne savez donc pas cela ? En effet, les livres saints disent « Les deux deviendront comme une seule personne ». Mais c'est lui qui s'unit au Seigneur, dans son cœur, devient comme une seule personne avec lui. Nous continuons la lecture dans 1 Corinthiens 6, de 18 à 20, au nom de Jésus. Fuyez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartenait à Dieu. Toizatsika ny vaky-teny ao amin'ny Jaona voalohany toko telopolo ka hatramin'ny valo telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny ampitsiny indray dia nijanona Jaona sy ny mpianany roalahy ary nijery an'i Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roalahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka ny Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy nanaraka dia nanao taminy hoe inona no tadiavinareo?
aroa izy roa lahy tamin'ny raby aizy ianao no mitoetra. Eo faranantsika ny vaky teny ao amin'ny jaona voalohany ihany amin'ny andininy vasivy amby telopolo ka faranana hatramin'ny faharoa amby efapolo. Hoy izy taminy: avia fa ho hitanareo, koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro zany. Ary efa tokony ora fahafolo tamin'izay, Andrea rahalahy Simona Petera no anankiray tamin'izy roa lahy, izay nandre ny tenin'ny Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahita ny Simona rahalahy ny aloha, dia hoy izy taminy: efa nahita ny Mesia izahay, izay atao hoe rahadika ny Kristy. Dia nitondra azy hoeny amin'i Jesosy izy, ary no mijery azy Jesosy dia hoy izy: ianao ny Simona zanaky Jaona, ianao atao hoe Kefasy, izay atao hoe rahadika Petera. Saora Andriamanitra noho ny filazantsara. Iandrasantsika miafatra avy amin'ny tompo izay retin'ny filohan'ny firenena. Andriamanitra rainay dia aoka ny fananao masina tokoa hiasa eto, ary sakafo ny fonay dia mitenena Tompo fa haina izay mpanomponao. Amen. Petraka isika Andriamanitra. Faly miarabantsika amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo ry amana, amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Dia mbola faly miaraba antsika koa nahatratra ny taona vaovao 2020 dia ny Tompo izay fahazavan'izao tontolo izao no anazavatra ny diantsika mandritsy ny taona ity izay atorony antsika indray. Fotoana lehibe eo amin'ny tantaran'ny fiangonana ry havana, izany fanokanana mpiandraikitra na fandrisan-tanana mpanompo izay manavao ny fanoloran-tenany ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Fotoana lehibe zany satria marika fa miasa eo anivon'ny fiangonana ny fanan'Andriamanitra, mbola miantso olo eo amin'ny sahany fa
mahatsiary fahasoavana manokana koa satria ireo mpiasa zay efa teo taloha dia mbola mifaly vonona ny anompo indray androso hatrany amin'izany fanarana ny tompo izany. Tsaroana indrindra izany driavana satria ny perikopantsika io dia resaka ny jaune mpanao batisa. Ny zavatra hita eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra na teto amin'ny FPMAZ dia fanamboaran'Andriamanitra hoe formation izany hoe manompo ny tompo izany. Tena mandray zavatra ary tsy voavidim-bola ilay zavatra miraisinao teo amin'ny fanompona. Kanefa ny misy tsy formation ny azony tamin'izany fanompona zany fa déformation, lasa tohatra ny simba mihitsy ny fifandraisan'ilay mba nanompo amin'Andriamanitra sy ny fifandraisany amin'ny olona izay natao hoe ametrahan'Andriamanitra azy ho tompoiny, satria tsy araka ny eritreretiny zavatra teo amin'izany fanompona zany. Jaune mpanao batisa reavana tena lazay ny tompo hoe lehibe indrindra amin'ny mpaminany ary ny asany dia anomana ny lalany Jehovah teto amin'izao tontolo izao mba hahitsy ny lalan'ny tompo hidirana eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Kanefa tamin'izany dia tsy toraka voninkazo no azony jaune isan'andro fa any am-ponjy izy ary tany ny hafaran'ny fiainany. Ary raha mijery ny zavatra nandalovany jaune dia mety azon'izany fakapana hoe ho simba zany koa ny fony sy ny fifandraisany amin'Andriamanitra, fifandraisany amin'ny olona izay naniran'Andriamanitra azy. Fa tsy izany fantatry jaune izay ny antsony tompo azy ary dia tamin'ny fifaliana mandrakariva no nanatanterahany izany ary petraka ny fanontaniana avana hoe ho antsika izay manolo-tena, ho antsika izay manavao ny fanoran-tena, inona amin'ity lafi-piainan'ity jaune ity no tian'Andriamanitra apetraka amintsika amin'izao andraisantsika fanompona vaovaona hoe vanim-potoana vaovao anompona ny tompo indray eto amin'ity fiangonana ity. Marobe ny zavatra teo amin'ny fiainan'ny jaune fa misy zavatra anankiray izay inona fa tsy tonga foana amin'ny teny izay anjarantsika io fa tian'Andriamanitra apetraka amin'ny tsiraray avy, tian'Andriamanitra apetraka amintsika fiangonana ary eto dia manaitra avy hatrany rehefa ny voalaza jaune eo amin'ny andininy 530 hoe rehefa mijery lavitra ny tazana an' Jesosy Kristy, jaune niaraka tamin'ny mpianany roalahy dia hoy izy hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Teny tsotra sady mazava kanefa tena nampiova fiainam-pianakaviana izany tenin'ny jaune izany driavana, nampiova ny fiainan'ny mpianany roalahy zany, nampiova ny fiainan'ny Petera izay nanana ny ankonany koa dia samy atao hoe vohetsika zany teny izany. Nanondro an' Jesosy Kristy
jaona mpanao-batisa hoe indro ny zanak'ondrin'andriamanitra dia lasa nanaraka ny anakiroa. Tamin'ireo mpianan'ireo lahy no tenenany jaona n'izany ary miaraka avy an-trano tamin'i Jesosy izy mirahalahy. Rehefa hitany tompo manaraka avy ao aorianao izy a, tena nontaniany Jesosy hoe inona no tadiavinareo? Dia namaly izy mirahalahy hoe aiza ianao no mitoetra. Dia hoy ny tompo hoe avia fa ho hitanareo. Koa nandeha izy ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy. Misy atao hoe teny miverimberina eto zany a, mifandray. Voalohany hoe mitazatazana dia mijery mitady a, nahita ary rehefa nahita dia nitoetra teo. Dingana isan-karazany ho an'ny olona mitady an'ny Jesosy Kristy zany. Hatreo amin'ny 1970 amin'ny jaona teo no hitantsika an'izay. Ary ny zavatra mahavariana eo amin'ny fitantaran'ny jaona refany dia isak'ilay dingana dia miova ny anarana iantsonan'i Jesosy Kristy. Ataondry hoe misy titre kristolojika iantsonan'i Jesosy Kristy. Voalohany osy jaona hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra, manondro fotony izy ary mifono zavatra be da be ao anatin'izany hoe zanak'ondrin'Andriamanitra zany, satria mampatsiaro izay nitranga tany Egipta ilay nangatan'Andriamanitra ny zanak'Israely mba anisy rà ny zanak'ondry tolambaravarany mba tsy hampaty azy ireo. Io ilay Jesosy io no anafaka ny olona amin'ny fahafatesana vokatry ny fahotana, fisarahana amin'Andriamanitra vokatry ny fahotana ary fanandevozan'ny fahotana. Jesosy no anafaka ny olona amin'izany. Fa tsy izy rehetra mitazatazana an Jesosy dia zany no ho anjarany. Fa rehefa nanaraka ny tompo dia niova ilay iantson'zareo hoe rahavy eo. Zany hoe mpampianatra lasa mpianatra Jesosy Kristy rehefa izay nanaraka azy. Ary rehefa nanaraka azy dia nahita izay nitoerany dia nitoetra teo. Zany ny voalaza eto hoe nahita izay nitoerany izy dia nitoetra teo. Toetra teo amin'ny tompo ireo mpianany roa lahy avana. Dia mbola mahavariana fa aizany raha hita amin'irety mpianatra reto dia Andrea, rahalahin'ny Simona. Dia zavatra nataony voalohany rehefa teo amin'ny Jesosy izy dia tsapany resy lahatra izy fa io Jesosy io ilay misy. Dia ny rahalany no resahany voalohany efa nahita ny Mesy izahay. Dia nentiny Simona mba ho any amin'ny ilay Mesy. Ary rehefa tonga teo amin'ny Mesy, Petera dia nomeny tompo anarana hoe ianao dia antsoina hoe Petera. Mampanontany tena ny mpandinika zany anarana omeny Jesosy zany riavana, satria ao amin'ny filazantsarany Matthieu na Luc dia any amin'ny fiafaran'ny ministeran'i Jesosy no manome an'izany anarana izany amin'ny Petera izy. Fa ho an'ny jaona
dia vo manomboka dia efa omeny le anarany ny filazantsara ny jeuna hoe ny mpandinika tasany dia manoratra mandrafitra teolojia tsy dia tantara mitoy no soratany fa ny teolojian'ny famonjeny Jesosy Kristy no tiany aseho ary amin'izany Petera Simona antsoina hoe Petera zany dia ilay mino mitaona ny hafa sy mikarakara ny hafa hitantsika any amin'ny farany jauna hoe notiava ianao dia fahano ary ny ondrika andraso ary ny ondrika zany no tiany jauna aseho sahady hoe misy andraikitra mazava apetraky ny tompo ho amin'ny Petera zany ary rehefa tonga eo amin'ny tompo ny olona dia manana zay fanompona omena azy Jesosy Kristy. Noho izany revana ity teny anjarantsika tia dia mifanaraka mihitsy amin'izao vanim-potoana zao satria karazana feuille de route ho an'ny tsiraray avy feuille de route ho an'ny fiangonana feuille de route ho an'ny diakona ny fanontaniana voalohany eny hoe isika zao aiza ho aiza ny misy antsika zany eo amin'ny fanarahana ny Jesosy Kristy mbola anisan'le tazatazana fotsiny hoe isika tsy mbola tapa-kevitra anaraka ny Jesosy marina izahay tena andeha ho mpianana ary efa tena resy lahatra hoe fa io Jesosy io no Mesia mpamonjy sy mpanafaka antsika amin'ny ratsy rehetra eto amin'izao tontolo izao. Io Jesosy io no napiditra araka ny voalaza ny mpitandrina teo ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatin'izao tontolo izao zay tsy misy indrafo samy maka ho azy ao no ampidiran'ny tompo izany fahasoavana izany. Fa raha efa nafantatra sy efa tafaray marina ka nahita ny Jesosy Kristy nafantatra azy ho Mesia isika riavana dia zay ny anjarantsika zany sika diakona sika tompony andraikitra ny sampana antsony tompo izao sianao mba ho anondro any Jesosy Kristy hitarika ny hafa hijery hoe io ilay zanak'ondrin'Andriamanitra ka atonga ny hafako anontany tena hoe aiza izany Jesosy Kristy zany no mitoetra ary tena hitoetra hiaraka aminy antso ho an'ny fiangonana zany riavana hoe tiany tompo ny fiangonantsika toerana mba ahitan'ny hafa any Jesosy Kristy ko toerana zay atonga ny hafa angetaheta ny tompo satria ao amin'ny fiangonantsika izy ato amin'ny fiangonantsika izy. Ny fanontaniana mipetraka riavana dia zao hoe fanahoana ny tenin'ny jauna hoe indro no
nisy vokany tamin'ny retim-pianatra rola reto tamin'ny Andrea ilay anankiray dia tsy fantatra samyteny daoly le rehetra ianina le faharoa fa le faharoa io azo lazaina hoe namatsika tsiraray avy ny anankiray fa Andrea le faharoa dia ianao mahafantatra azy toerana ho an'le namantsika ho an'le fianabelona amintsika tokony andeha ampafantarina koa any Jesosy Kristy fa nahoana jauna no tsena na resy lahatra ny tenin'ny jauna hoe indro izy zanak'ondrin'Andriamanitra mazava ny valiny gavana satria jauna dia efa tsy tamin'ny teny fotsiny no nanondrony an'izany Jesosy Kristy zany fa ny fiainany ray manontolo dia efa nanondro ny tompo tsy ilay kristianina mahay mideran'ny tompo amin'ny vavany fa tsy mahay manao an'izany amin'ny izay ataony sy amin'ny fihetsiny raha nanontaniany jauna teo mpanompoly dia ozy ny olona hoe ianao va ny Kristy dia ozy jauna hoe tsy izao no izy ary tsy nendrika analan'ny fiakapana zao za manao batisanareo amin'ny rano fa izy anao batisanareo amin'ny fanahy masina lay fanetretenany jauna fa ny fanompona izay nataony dia nahitana fa misy trasin'ny Jesosy Kristy eo amin'ny fanompona na tanterahana tena tonga ny olona hieritreritra io izy io motsy ngamany Kristy isika raha tena mpanondro any tompo ravana dia araka ny tenin'ny Paoly hoe mitafia any Jesosy Kristy tompo tao anatin'ny fanetretena tsy misy kajikajy na dia misy hoe kajy izy ampivolatsika tsy kajikajy mihitsy ny nataon'ny jauna fa tena fanetretena fanompona ampitiavana ary nanolotra hatramin'ny aina izany no iantsona antsika iavana sady manompo amin'ny teny amin'ny asa ary dia mahavelom-panantenana fa mandroso ho amin'izany ny fiangonantsika ry havana ingany ka ny tompo no ampahery sy hanavoany fiainantsika tsiraray avy mba atonga ny fanompona izay tanterahantsika eto mba hahitan'ny olona sy hitarafan'ny olona fa eto Jesosy Kristy ary dia ny fiadanany sy ny fahasoavana ny anapaka eto ary dia ho voninahitr'Andriamanitra izay rehetra tanterahantsika. Amen. Iara-tsanga izy. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanamasina ho antsika rehetra ny amen. Petraka isika rehetra.
misaotra n'Andriamanitra isika satria voavy novokisany tamin'ny teniny izay mamelona atsika ny taonantsika hita ilay zanak'ondrin'Andriamanitra ary tsy ahita ihany fa anaradia azy ho mpianany raby eo ary hiara-monina aminy. Mamelona atsika ny tenin'Andriamanitra ary ny finoana tokoa dia avy amin'ny toriteny ka dia arytsika miaraka amin'ireo kristianina maneran-tany anambara ny finoantsika vokatra izany teny mamelona izany. Mino an'Andriamanitra raitsy to manao ny lanitra sy ny tany ao ary mino an Jesosy Kristy zany amin'ilay tokana tontsika izy totonona tamin'ny fanahy masina teraka manivotsy zavana napaka vololato nonona tamin'ny azo fijarina matika nareva migina tamin'ny fiainatsia sangana tamin'maka amin'ny andro fahatelo mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy to avy amin'ny finintsara rehetra sy ny maty mino fanahy masina fiangonana masina manera zao tontolo izao ny fiangonana ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsinganany tena ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika tomboka. So antsika dia iroso amin'ny fanokanana, fandraisan-tanana, fametrahana ireo mpiandraikitra eto amin'ny fiangonantsika. Fa milohan'izany toy ny fanao dia mampatsiahy manao tatitra foy ny fivorim-be izay natao tamin'ny alahady 20 ny volana novambra 2023 amby. Araka ny fitsipika anatiny dia natsangana ny voamerany fifidianana izay nitarihan'ny mpitandrina Randrianandrasana Janot ary rehefa natao ny fifidianana ireo diakona dia 570 no diakona nanolo-tena ary nankatoavin'ny mpandray fanasan'ny tompo izany. Rehefa avy eo dia niroso avy hatrany tamin'ny fifidianana ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra izay nanatrika ny fidy ny filoha ka lany tamin'izany Ramatoa Ravelijaona Kajy ko angatany izy mba ho avy ety amin'loana anolotra ireo diakona namany sy ny olona izay tariny amin'izany asa fanompoana masina izany. Omena ny filoha Ramatoa Ravelijaona Kajy ny teny ahafahany manolotra antsika zany ireo mpanompo vaovao izay nanolo-tena sy no raisin'ny fiangonana. Zao dia tongotra tsirairay ireo mpiara-miasa diakona manomboka anio dia mandroso ety anoloana Ramatoa Andrianaivo Maefa Nivo.
miantso antsika rehetra diakona 5 sy ny loha olona 5 androso manoloana. Dia mandritra an'izay a dia ataontsika ny hira voalahatra.
masina vavy mangataka anareo mba anao ny fanekena masina ilay ny fiangonana amin'izay rehetra ho diakona ao aminy. Izao ary dia miantso tsirairay ireo mpiara-miasa atombontsika izany amin'ireo diakona valo otokanana anio. Andrianaivo Mahefa Nivo. Andrianaivo Mahefa Nivo, izany fanekena nataonao izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ny Fanahy Masina dia manokana anao izay mba diakona amin'ny fiangonana ity, hitsangana ary mahiresa sy matanjaka ho aminao any ny tompo. Amen. Aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Le roi Nelson. Izany fanekena nataonao izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ny Fanahy Masina dia manokana anao izay mba ho diakona miasa amin'ity fiangonana ity, hitsangana ary mahiresa sy matanjaka ho aminao any ny tompo. Amen. Isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Rabe Manantso Marina. Rabe Manantso Marina, no izany fanekena nataonao izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ny Fanahy Masina dia manokana anao izay mba ho diakona miasa amin'ity fiangonana ity, hitsangana ary mahiresa sy matanjaka ho aminao any ny tompo. Amen. Veillons les uns les autres, veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux aimer et à faire les bonnes œuvres. Rapetrano Andriamanify Manana. Rapetrano Andriamanify Manana, no izany fanekena nataonao izany
amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina dia manokana anao izay mba hodiakina miasa ny fifimbonana ity mairisa matanja ho aminao anie ny tompo. Amen. Aka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Rakoto zafy ary ny aina. Rakoto zafy ary ny aina izany fanekena nataonao zany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina dia manokana anao izay mba hodiakina miasa nyity fiangonana ity hitsangana ary mahereza matanja ho aminao anie ny tompo. Amen. Aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Raha marolahy ary izany fanekena nataonao zany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina dia manokana anao izay mba hodiakina amin'ity fiangonana ity hitsangana sy mahereza ary matanja ho aminao anie ny tompo. Amen. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux aimer et à faire les bonnes œuvres. Randriam-penomanana Michela. Randriam-penomanana Michela no izany fanekena nataonao zany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina dia manokana anao izay mba hodiakina amin'ity fiangonana ity hitsangana ary mahereza sy matanja ho aminao anie ny tompo. Amen. Koa izany aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Randrianandrasana miora. Randrianandrasana miora izany fanekena nataonao zany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina dia manokana anao izay mba hodiakina amin'ity fiangonana ity hitsangana ary mahereza sy matanja ho aminao anie ny tompo. Amen. Koa aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Izao indray tsika dia handray tanana ireo diakona manavao ny fanompoana ny tompo. Andriamasinarivo fity arivony. Nomenjanahary ny anto. Rabe Manatsoa Farilay Arivony. Rabe Manatsoa Onimamy. Rabentrano Farasoa Mananjara. Rajoelson Ange. Rakoto Arivony Lalao. Rakoto Nanahary Falisoa.
Rakotona Nahary Landy. Rakotona Nahary Tantely. Rakotona Aina Liliane. Rakotony Rainy Bakoly. Rakotony Rainy Edy. Rahery Malalambola. Ralimby Manana Vololona. Ramanatsoa Joseline. Ramangasalama Lalatina. Ramangasalama Mamy. Ranaivo Antrarsoa. Ranaivo Tantely. Ranaivo Monique. Randriamanantena Anitra. Randrianarivelo Nirina. Randrianjatovo Alain. Solary Manana Oby. Tantely Lalao Nirina. Ratiana Nahary Julie. Ratiana Nahary Serge. Ratiarson Harry. Ratimandry Siasina. Razafy Matratra Antanirina. Ravelo Jaune Toky. Razafy Mandimby Guy.
Rasafy Madimby Mino. Scott Elzou. Scott Touverjou. Indray ary dia ireo olona 5 izay nanavao hatrany ny fanoloran-tena ary nankatoavy ny komity. Rakoto Maria. Rakoto Niana Charles. Ramiadana Soa Olga. Razanakola Roland. Araka ny voateny teo moa dia misy 5 izy ireo fa mbola tsy eto atoerana ny olona raha tsy mandresy fafa. Izao tsika dia aroso aminareo ny birao-piangonana mangataka azy ireo androso eto anoloana. Amin'ilay diakona teo dia ny filoha zany Ramatoa Ravelo Kajy. Aroso aminareo ny birao-piangonana angatahany izy ireo androso ety anoloana. Ny filoha-mpanampy Rabe-Manatsoa Fahalay Arivony. Ny mpitantsoratra Rakoto Nanahary Landy raha tsy mandresy Asina. Ny mpitambola Rakoto Ndray Edy. Ny mpitantam-bola Rajoelson Ange. Ny mpitantam-bola ny trano Andrianaivo Maefa Nivo. Ny mpitantsoratry ny vola Ramarolay Ary. Ny mpanolontsaina Rakoto Ndrainy Bakoly. Ireo zany tompoko ny birao-piangonana miara-miasa amintsika. Izay zany ny birao sy ny diakona sy ny olona. Izao tsika dia andray tanana ireo filohan'ny sampana zany ary milohan'izany dia ataontsika ny andininy voalohany amin'ny 7:20 sambatra izay voafidy.
fiangonana velona dia manana sampana ho aminy izay andraisan'ny vahoaka an'Andriamanitra ndraikitra araka ny fanomezam-pahasoavana nomena ny tsirairay. Hoy ny tompo, izao ny voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko, ary izao ao aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka aminy kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Araka ny Jaona 5:15. Koa indro ary atolotra antsika ireo folohan'ny sampana valo eto amin'ny fiangonana FPMA Aix-Marseille izay nofidin'ireo isan-tsapana ka hanao fanekena eto anatrehan'Andriamanitra ny antso azy sy ny fiangonana izay nanendrena azy. Koa mangataka anareo rehefa voantso mba hiakatra ety amin'ny laona. Mangataka ny filohan'ny komitiny tafo hanolotra ny filohan'ny sampana tsirairay avy izay ho mpikambana ao anatin'ny komitiny tafo isaky ny voatonona ny anaran'ny filohan'ny sampana dia androso ety amin'ny laona izy ireo. Filohan'ny sampana fifoazana Rakoto Nanahary Tantely. Mpiandraikitra ao amin'ny sampana dia Rakoto Arvony Christian. Ny filohan'ny sampana zavamaneno izay tsy eto an-toerana Andriamakajy Finaritra Ezra dia misy ny mpiandraikitra amin'ny sampana Ramangasalama Malalatina nanao izany anio. Filohan'ny sampana STK Andriamaleo dia filohan'ny sampana SVK Razafimatratra Antanirina. Misy ny mpiandraikitra ao amin'ny sampana misolotena ao amin'ny komitiny tafo dia Ramatoa Andrian Tol. Sampana sekoly alady Rabe Manatsoa Onimamy. Mpiandraikitra ao amin'ny sampana Rakoto Armelo Mbola Lovo. Sampana Antokopihira Rakoto Ratia Nanahary Serge. Mpiandraikitra ao amin'ny sampana Andrianjatovo Ravaka. Sampana Skoto Andrianaso Tina. Sampana lehilahy Kristiana lehilahy Ravelonjona Toky. Mpiandraikitra ao amin'ny sampana Rabarsan Dina. Aokary ianareo androso amin'ny fanaovana ny fanekena izay ilain'ny fiangonana ho amin'ireo izay manaiky tarika ny sampana ka andray anjara amin'ny fitantanana ny fiangonana eo anivon'ny komitiny tafo.
arak'izany fanekena nataonareo zany a ny filohan'ny sampana sy ny mpiara-miasa aminy a dia mandray tanana anareo zay manokana anareo ho filohan'ny sampana eto amin'ny fiangonana dia mandalo tsirairay zany nareo raisinay tanana. Ani STK. Izao dia angatahana ny filohan-tsampana tsirairay anolotra ny birao ny sampana dia mitsangana eny an-toerana izy ireo. Saotra tompoko. Ho an'ny sampana fifoazana ny tony zany na ny mpitantsoratra dia ramatoa Rakoto Maria, ny mpitantam-bola dia ramatoa Ramiadanarso Olga, ary ny mpitahiry vola sady mpikambana ao anatin'ny komity zany dia andriamatoa Rakoto Arvony Christian. Pour le Sampana Zavamanen, la présidente Fnarch India Makad, qui s'excuse de ne pas être présente aujourd'hui, trésorière Tati Liliane Rakoutounienne, conseiller Touz Radiana Arvoun et secrétaire Malalatina Ramangasala. Pour le Sampana STK, en vice-président, nous avons Scott Johan. En secrétaire, Rakutnanar Fitayansu. En trésorier, Rakutnanar Iriansu. Et en gestionnaire financier, Scott Francia. Pour le Sekulelate, secrétaire Rakutor Belouva et trésorière Julie Ratiananari. Sampana Scout, Filopanamp, Lalair Malalamboul, Ptantsura Dramarkut Miura, Silas Lufundisa Uli, Ptamboul, la Johnson Lalouf, Ptantamboul, Angemantantsou Tin, Panultsain, Angenzakan Ilnien, Rabichan Pascal, Rabarson Salah. Sampana SVK, vice-présidente Joseline Ramanatsou, secrétaire Michel Arandrepenmanana, trésorière Antra Rakutnanari, ary secrétaire financière Toulna Andrian.
Ny sampanala kristiana reto avy ireo mpiara miasa sy mpanampy ao amin'ny sampanala kristiana. Ny filoha-mpanampy raha solany manana ovy dia ny mpitatsoratra anankiroa izy ireo dia Rahatiarysona Iary sy Rakotonana Fafa. Ny mpitambola dia Rabarson Dina ary ny farany ary tsy kely indrindra dia ny mpanolontsaina raha Tantely Lalaony Rina. Ny ao amin'ny antoko-pihira latsiny ny sasany amin'izy ireo dia atsoko amin'ny fanampina anarana. Ny filoha-mpanampy dia Jessica izay antsointsika hoe Ravaka. Ny mpitambola dia Izo Scott. Ny mpitantsoratra dia Ianitra Randriamananteny. Ary ny mpitantsoratra mpanampy azy miara-miasa dia Iary Nirina. Misaotra avy. Koa ankehitriny izay ny fiandraikisan'ny sampana dia manontany ianareo hitanatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana moa hivelonareo tokoa va ny ianao izao fanompoana masina totranareo izao araka ny tenin'Andriamanitra. Manaiky tokoa va ianareo fa angataka isan'andro amin'ny tompo ny hery sy ny fanazavana avy amin'ny fanamasina mba hanosonareo isan'andro amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Aoka hitsangana isika fiangonana. Eloha ary ny teny tompontsika ho an'ny mpiasany izay miaino anareo dia miaino ahy ary izay manda anareo dia manda ahy. Izao koa ny teniny ino izao momba anareo mandraka hariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Ho anareo voafidy enohy sy raiso ho anareo ny teny ny soratra masina hoe mangataka aminareo izahay mba handiny endrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo amin'ny fanatretena rehetra sy ny fanemem-panahy amin'ny faripo mifamefitra amin'ny fitiavana mazoto mitany ny firaisana amin'ny fanahy amin'ny feham-pihavanana. Ho antsika fiangonana kosa viavana fa indrindra ianareo mpitiavana ao amin'ny sampana enohy sy raiso ho anareo ny teny soratra masina hoe mangataka aminareo izay mba anikinareo izay mikely aina sy mitondra anareo amin'ny anaran'ny tompo ary mananatra anareo mba hajainareo indrindra amin'ny fitiavany izy noho ny asany. Koa tandremo mba tsy ho lavinareo izay miteny manekeny mpitondra anareo araka izay tokony ataon'ny mbola ampamoana mba hanaovana izany amin'ny hafaliana fa tsy amin'ny fitsentsona fa tsy mahasoa anareo izany. Dia misotena ny fiangonana manontolo izay ary mandray anareo ho mpiasan'Andriamanitra birao diakona loholona sy filohan'ny sampana izay mpikavana ao amin'ny komitin'ny tafo FPA Marsay amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka fanamasina ingany ka hosikina ny tompo hery avy any ambony anareo mba ho vita tsara ny asanareo, ho fahasoavana ho anareo, ho fitahina ho an'ny fiangonana ho tomponareo ary ho voninahitra ho an'Andriamanitra anio sy ho mandrakizay. Amen.
angatahana indray izany zao a reo mpanamarom-bola ny fiangonana efatra mba iroso ety amin'ny laona. Atsontsika izany Andry Anjaka Niloniaina mpanamarom-bola ny fiangonana, Andry Njaka Lanto, Rakotoniirina Tahina mitrosotehanyloana ianareo. Misy any Fitima Andry Andray Tahinarivo izay efa mpitam-bola ny fiangonana, mpanamarom-bola ny fiangonana efa taona maromaro izay fa tsy afaka eto izy anio. Noho izany ary dia mangataka anareo zahay ho amin'ny fanaovana ny fanekena izay ilain'ny fiangonana ho amin'ireo izay manaiky hanamarina ny fitantanam-bola ao aminy. En tant que vérificateur des comptes, nous nous engageons solennellement à vérifier la véracité des comptes, à vérifier l'enregistrement des opérations dans les comptes, à vérifier la régularité et la sincérité des comptes, à contrôler la pertinence des dépenses qui ont été faites, à approuver la conformité des états financiers de la FPMA ex-Marseille, ainsi que toutes les sections et de l'association culturelle et sociale 13 Bermata. Nous nous engageons à conduire nos missions avec objectivité, intégrité, impartialité et professionnalisme pour assurer la fiabilité des informations financières présentées par le comité paroissial. Nous nous engageons à maintenir la confidentialité des informations financières et à exercer notre travail de manière indépendante. Nous promettons d'appliquer les principes comptables de manière rigoureuse et de communiquer de manière transparente à l'Assemblée paroissiale les résultats de nos vérifications. Nous engageons notre responsabilité morale vis-à-vis de l'Assemblée paroissiale. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous prenons cet engagement en toute conscience, reconnaissant l'importance de notre rôle pour le rayonnement de l'Évangile. Que Dieu nous vienne en aide. Arak'izany fanekena nataonareo izany dia mandray tanana anareo zahay manokana anareo koa ho mpanamarom-bola eto amin'ny fiangonana FPMA ex-Marseille. Izy efatra mianadahy indray zany zao ny mpanamarom-bola ny fiangonana mandritry ny taona 4,420 ifity Ramadafandro moa tsy afaka no ny antony manokana fa ao anatin'ireo ekipa izy koa dia mahereza ao amin'ny tompo. Zahoaritsika dia hivavaka ary ao aorianan'ny vavaka dia misy ny tsodrano sy ny hira iarahana zany, fanirahana dia avy eo miara-mihira ny mpiandraikitra rehetra. Vavaka ary sika. Andriamanitra tompon'ny ray ny fahasoavana rehetra, efa niantso sy ny fidy mpanompo samihafa hanana anjara amin'ny fanompona ao amin'ny fiangonana ianao. Namaly ny antsonao reto ava malalana ireto, voafidy sy voatokana ary nyraisin-tanana tamin'ny anaranao ankehitriny ho amin'ny anankiray amin'ireny asa fanompona ireny, araky ny fanomeza-pahasoavana nomenao azy tsirairay. Vao avy nanao teto anatrehanao sy ny fiangonana ny fanekeny hanao ny asanao izy ireo, koa tsy njovy amin'ny famindraponao, terizo ho ambany fitarian'ny fanahinao masina mba ho mpiasa mahatoky sy marina eo anatrehanao. Fenoy ny fahamarinan'ny teninao izy, omeo fitondrany tena madio mba hanimpony marina anao amin'izao raharaha izao, na amin'ny teny na amin'ny atao, mba hanome voninahitra ny anaranao
ary ho fampandrosoana ny fiangonanao. Aoka izy ireo mba hita famotinana, fanetretena ka azoto tokoa amin'ny fanompono, sady anaiky amin'ny fankasitrahana ny fananarana rehetra araka ny fanahy masina. Mangataka aminao zahay mba hananany mandrakariva fieritreretana tsara sy faharetana mafy eo amin'i Jesosy Kristy, ka hitondra tsara izao fanompoana ny fidianana sy ny entsoana azy izao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay, izay omembo-nahitra sy laza miaraka aminao, ray sy fanahy masina mandrakizay, mienoanay ry tombo-tsaro. Amen. Raisoritsotrao tolorona amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Andriamanitra fiadanana izay mitondra an'i Jesosy Kristy tompontsika, mpiandrondry lehibe, hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay, izay le atanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapolo, ka hiasa ao anatinareo izay akasitrahana io masiny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy ane ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny rahalasy anabavy maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo, dia mandehana amin'ny herin'ny tomponareo ka mijoroa saia torio amin'ny teny sy ny asa Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Zao ary dia anao ny hira izay nofidiana ireo mpiandraikitra rehetra izay vao nofidiana notokanana ny raisin-tanana teo, koa dia menanareo ny sehatra. Thank you.
izay naroso teto amintsika izay tompoko ny komitin'ny tafo sy ireo mpanamarim-bola ny fiangonana. Tsy ireo ihany akory no miasa eto amin'ity fiangonana ity, izay mahatoy izao ny fiangonana sy mampandroso ny fiangonana, fa maro be tokoa reo vaumière, misy ny vaumière raikitra, misy ny vaumière ponctuelle ihany koa, izay maro be eto amin'ity fiangonana ity. Raha ohatra fotsiny ihany atonga antsika hovory eto anio dia betsaka ny ao amin'ny projection, ohatra ny mpitendry zava-maneno, ny solo, betsaka ny olona miasa manomana izany fotoana izany, mandritra izany fotoana izany, aoriana izany fotoana izany ihany koa. Ka dia hoaroso amintsika reto ny commission vitsivitsy, fa ao anatin'ireny commission ireny zany mbola betsaka koa ny asa sy ny mpiasa ao anatin'izy ireny. Izany commission izany dia azontsika rehetra idirana. Misy anjarantsika, misy anjara toerany tsirairay avy any amin'ireny commission tsirairay eny, ka dia misokatra ho an'ny mpiangona rehetra ny commission, fa mbola betsaka tompoko ny asa mbola miandry antsika sy mbola azontsika atao. Ka mitsangana eny antoerana ny commission izay ho votoniny eto. Misy ny commission accueil izay tarihan'ny Taty Bakoly, Taty Yasina, Taty Olga, izay rehetra ao anatiny dia afaka mitsangana ihany koa. Ny commission bâtiment izay tarihan'ny Oby sy ny Rila, izay rehetra mikasika ny bâtiment, izay mandray anjara rehetra amin'ny ny Rila, amin'ny travaux rehetrarehetra, lasa nivoaka kely izy dia afaka mitsangana avokoa, dia mbola mampirisika antsika hatrany hiditra amin'ireny commission ireny. Misy ny commission extérieure, ny zaridaina zany, izay tarihan'ny Andriamatoa Jean-Jacques Ramanatsoa, Iva Ramalasson ary Tsangy Ravelson. Voilà, afaka miditra koa tsika rehetra, Iva Ramalasson ery ambony ery. Voilà. Ny décoration intérieure, Ramatoa Ramarson Fioletti sy Razafy Matratra Antaniry afaka mitsangana, izay rehetra ao anatin'izany koa dia afaka mitsangana avokoa ary mbola afaka manatevin-daharana izany asa izany. Ny commission technique sono marobe izay tarihan'ny Niando Sébastien, izay rehetra ao anatin'izany dia afaka mitsangana avokoa anatin'ny commission sono technique, misy stream rehetrarehetra marobe izy ireo, ao koa ny tanora BDP rehetra maro dia maro, fa mbola afaka ampiana ihany koa. Misy ireo mikarakara ny culte francophone izay tarihan'ny Valérie eto, sy rehetrarehetra marobe koa nareo tanora ao anatin'izany, afaka mitsangana avokoa. Allez-y, vous êtes mis les responsables. Merci mesdames, merci. Ici, une commission communication, ihany koa, tsy adino. Commission communication. Misy ihany koa ny gazety mpamafy izay nivoaka tamin'ny herinandro, efa hitantsika mianakavy angambany, misy nyzany mikarakara tarihan'ny Ramatoa Voahirana Rakotony Rainy sy ireo ekipa marobe afaka mitsangana avokoa. Sotranareo rehetra. Manana koa tsika ny commission izay mitarika amintsika amin'ny ezaka trano ny vavaka atao isan'andro isan-kalahady, ny tarihany ananatsika misy ihany koa ny conseil juridique izay tsy eto izy noho ny tsy fahasalamana dia iposy Ralaiary Liva. Zay tompoko mbola manaraka antsika amin'ny Zoom izy na ny lafatra. Ao ihany koa ny ao amin'ny 13 matin misy ny pôle médico-social izay tarihan'ny docteur Léandre Antso ary ireo ekipa médicale maro afaka mitsangana ianareo mpiara-miasa. Ny ao koa ny fanaovana
ny sport, misy ny sport karaté zay tarihan'ny tantao Augustin. Misy ny représentantsika ny amin'ny aumônerie des hôpitaux, miadana Yolande. Ary ny mireprésente atsika ny amin'ny église verte, hitantsika fa atsika dia membre amin'ny église verte, dia Rakotondrina Mampionina ary Rakoto Arimbelo Lova. Ary ny raha tsika moa manomboka ara-potoana amin'ny rehetrarehetra dia misy mpitarika antsika amin'izany ka aza tezitra tsika raha indraindray somary miazakazaka izy ireo miteny antsika ainganareo mazoa toerana fa ilaina tokoa tompoko izany mba atonga ny fotoana antsika ho maro-potoana avitan'izany ara-potoana dia tsy izy izany fa dia tariny Tonton Guy, Razafy Mandimby, Kovo, Scott, dia misaotra lera tompoko fa dia ilaina tokoa zany sinry zareo zany. Ary misy manampy azy Alain sotra tompoko dia zay tompoko mbola maro ny tsy voatonona mbola fadesoana azy ireo tokoa izany fandavatena izany dia zay. Ray mbava misy ny équipe ny traduction tokoa zay tarihan'ny Ramatoa Liliane Rakotoniaina, Simone Rapanoarana, Olga Miadana Arso, Bakolo Rakotondray, Joël Scott, Aria dia Mbagatany izy ireo mba hitsangana. Ny farany zay tsy kely dia izy koa commission vaovao zay hitsangana dia ianareo no manolotra azy aza misalasala hoe tokony isy an'izao commission zao koa atao amin'ity fiangonana ity ho fampandrosoana azy dia aza misalasala ho an'ireo zay mbola tsy manana satria zay ny taminy ireo mpiandraikitra zay napetraka an'io dia mitondra ny andiany fantatrareo inona ny andiany anarany andian'ireo quelle promotion atsakany tsara hoe fanondro index fanondro maninana dia hoe fanondro satria araka ny toroteny mazava sy mafonja zay nataon'ny pasteur filohan'ny FPMA seta rasolondraibe teo dia zao fiangonana manondro an'i Kristy tsy hanondro olona on va pas pointer du doigt les gens mais on va montrer les seigneurs par notre vie, par nos comportements, dia ao anatin'le vinany fiangonana zany mandritra ny 5 taona indray hoe ahoana le izy amin'ny teny malagasy andeha mizaha viens et vois mbola feno ny toerana malalaka be reny raha nomeny tompo an'ity trano ity tsika tsy hoe ho bangabanga izao fa misy antony eo nefa koa le olona tsy atsotsika dia hitazatazana koa fa araka ny toroteny teo dia zao ho mpanaradian'ny tompo hanondro ny tompo amin'ny fiainany ary anana fiombonana masina aminy hoe hiara hitoetra aminy zay zany no miandry antsika FPMA ray ex Marseille amin'ity taona 424 sy ny 5 taona manaraka dia isika rehetra izao mitona olona hanondro zany hoe Kristy zay velona ao amintsika zany reny ratsa mangaika rehetrarehetra reny any amin'ny toerana zay misy antsika dia anana an'izay antso irak'izay hitona ny olona ao amin'ny famonjen'ny Kristy zay omeny maimaimpona ao anatin'izao fiarahamonina zay tena hoe mandalo ady sarotra mitotongana izao dia isika no iraka solon'ny Kristy hitondra ny olona hitona ny olona amin'izany famonjena mahagaga nataony taon'i Jesosy Kristy izany koa mahereza raha mandalo eto indray ny filohan'ny FPMA sy ny solotenan'ny CDM amin'ny fanokanana diakona amin'ny enina roapolo sy roa ariva dia apetraka amin'ny tompo fa ho feno zao fiangonana zao ary mieritreritra le ary ahoana no ahitarana azy ahoana no anitarana azy tsy ho feno fotsiny ho mpitazana nefa
fa raha samy tazatazana ihany misy kianja ny vélodrome tsy tena fitazatazamana na misy parka borely fa hitona ny olona andray tena ikokany zany famonjena zany mamy any miaraka amin'ny tompo zay ny tantsika zany dia izay koa ny tsofana rano atsika indray amin'ny taona vaovao ty sy amin'ny taona ho avy rehetrarehetra amin'ny andraikitra rehetra zay men'ny tompo atsika dia ho fanondro isika nahoana koa natao hoe fanondro matony ny raisytanana matony ny tokanana ianareo teo dia tsy hoe fomba fanao zany fa manome anareo fahefana avy amin'ny Kristy zany autorité amin'ny heviny hoe ogere amin'ny teny latinina mitaona ny olona hitombo ny fahefana ary mitodika ho an'izay olona manam-pahefana na amin'ny fiangonana zany na amin'ny firenena dia tsy natao amoretana tsy natao anambaniana fa natao hitondra hiakatra au sens augéré augmenté du terme dia izay koa no men'ny tompo anareo tsy izahay fa zay fitaovana fotsiny ihany amin'ny toerana sy ny sehatra misy anareo na amin'ny tokantrano dia mitaiza reo zanakitsika reo ankohonantsika hitombo amin'ny fahalalana ny Kristy zay ny fahefana ny menatsika fa tsy fahefana hoerim-pamoretana fahefana anitsakitsahana ny hafa na ny zon'ny hafa fa fahefana mampitombo ary mampandroso hatrany ho voninahitran'Andriamanitra satra to zao arytsika dia roso amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo a dia ataontsika ny hira voalahatra dia miroso ety amin'ny laona ireo diakona manaraka izany a dia omena ny solitenan'ny faritany bro faritany ny PV a izay nisy ny fifidianana tamin'ny sy ny brofobe zany dia ny filohan'ny faritany a izay omena azy iroso amin'ny fanasan'ny tompo isika dia atao ny hira voalahatra ary miroso ety amin'ny laona ireo diakona mandray anjara Maria,
Riavana ho aminareo ane ny fiadanan'ny tompo aoka isika izara fiadanana amin'ny akavia sy ny akavanantsika. Aza misalasala ny fandray tanana satria mbola izy gel omena rehefa avy eo. Riavana mivelatra manoloanantsika ny fanasan'ny tompo izay manambara ny famonjena lehibe izay nataony teo amin'ny azo fijaliana ny raisina indray mandeha monja nefa manan-kery mandrakizay ho atsika ary koa taratra hita maso ilay fampakaram-badiny zanak'ondry izay anasany atsika koa ndray androany rehefa miala eto amin'ity tany ity isika koa asandrato ny fonareo ao amin'ny tompo. Aoka hoderaintsika ny tompoandriamanitra. Eny tokoa tompo masin'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Fifalinay ny mitsaokanao, ianao izay namorona ny zavatra rehetra ho amin'ny fahalavorariana, so amin'ny fiainana tonga lafatra, avy amin'ny teninao sy ny herin'ny fanahy masina. Amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra, miaraka amin'ny zavaboary rehetra, na izay any an-danitra na izay ety ambonin'ny tany, no hiderahanay ry Andriamanitra masina indrindra. Eny tompo mahatsiaro ny nahatongavanao olona tao amin'ny Maria Virginy zay, tsaronay ireo fijaliana maro fonenao tonga tetỳ tany ary nivon'izany dia ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana. Mahatsiaro izany zay satria izay nivory sy faly toy izao, izay no afaka manokana mpendraikitra toy izao dia satria ianao maty teo amin'ny toeranay ary tsy vitan'izany fa nitsangana tamin'ny maty ary naniraka ny fanahinao masina hitoetra aminay mandrakizay. Koa mba hidiny tokoa ny fanahinao masina hiasa aminay mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rano Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy dia ho anao Andriamanitra ray tsy toa ao amin'ny firaisana amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny tompo no manasa antsika izay mpandray fanasan'ny tompo rehetra vonona na mitondra taratasy fanorana na tsia dia aza misalasala fa fifaliana ho anay koa no miray latabatra aminao amin'izao andro lehibe eo amin'ny fiangonana izao. Hozarain'ireo diakona ny tena sy ny rano Kristy ny divay dia eny amin'ny sisiny fa ny ranom-boaloboka ny eo ampovoany hozaraina amintsika mianakavy zany dia rehefa mpandray fanasan'ny tompo zany rehefa voavy nahazo dia mipetraka dia amin'ny fotoana voatondro no iombonantsika indray mihinana sy misotro ary amin'izay fotoana izay koa no anaovantsika ny fanorenana izao fanasana masina izao sy ho famakina ary fanandratana ny mofo. Koa dia ny hira raika ambin'ny folo sy roanjato no atao ny izay tsy mpandray fanasan'ny tompo rehetra dia mipetraka. Ceux qui ne sont pas encore communion, vous pouvez vous asseoir. Seuls les responsables de la communion qui se tiennent debout et les diacres vont distribuer les deux espèces. Et quand vous serez servis, vous pouvez vous asseoir à un moment indiqué. Nous communions tous ensemble. 261 Requiem ben Surundam.
Havana samy nahazo avokoa ve sika mianakavy, est-ce que tout le monde est servi? Fa izany ary dia hiaraka hitsangana sika. Raha mbola teo ampisakafoanana izy ireo dia nandray ny mofo Jesosy, koa rehefa nisaotra dia nivakiny ka natolony ireo mpianany ka hoy izy, raiso hany ity ny tenako izay mena ho anareo. Amen. Tamin'ny fotoana dia nanorenany tompony fanasan'ny tompoko dia nandray ny kapoaka izy, koa rehefa nisaotra dia natolony azy ireo ka nataony hoe, misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako izay alatsaka ny rehetra ho famelan-keloka. Izao no ataovy fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo, misotro ilay raha anorenan'Andriamanitra ny fanekem-pihavanany izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Amen. Izao no afatra ho antsika rehetra izay vavy indray latabatra tamin'ny tompo. Jesosy Kristy tompontsika izay voahony tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, no efa nanome anareo ny tenany sy ny rano izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy anie ampahery sy hiaro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo any ny fiadanana. Izao dia hamonjy indray toerany isika ary tatazana ny kapoaka ary fotoana koa ahafahantsika manao fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny raham-pisaorana ho an'ny fandraisana 266. Izao dia tonga amin'ny filazana ny raharaham-piangonana isika.
dia mbola amin'ny fifaliana trano ry havana no iarabanantsika amin'izao alahady fa 14 volana janoary 2020 sy 2020 izao alahady izay natokantsika anatanterana ny fanokanana ny fandraisan-tanana ary koa fametrahana ireo mpiandraikitra rehetra eto amin'ny fiangonana. Dia miaraba ihany koa ireo rehetra izay manaraka izao fanompom-pivavahana izao amin'ny alalan'ny tambazotra. Ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Dia misaotra any pasteur Jean Randrenandrasana isika nitarika antsika tamin'ny fotoam-pivavahana androany, ary misaotra ihany koa any pasteur Seta Rasolondraibe nitondra ny afatr'Andriamanitra ho antsika. Dia misaotra ireo tonga manotrona antsika ihany koa amin'izao fanompom-pivavahana izao. Isaorana ihany koa ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao. Fantatra fa maro dia maro isika no samba ny voatonga miara-mivavaka eto amin'izao andro anio izao. Raha ny fomba mahazatra ny fiangonana dia iangaviana ireo izay samba ny voatonga eto mba hitsangana eny am-pitoerana ihany fa mba ho arabain'ny fiangonana. Dia amin'ny feno fifaliana no iaraban'ny fiangonana izay tarihan'ny mpitandrina anareo rehetra izay tonga miaraka aminay eto amin'izao andro anio izao. Na inona antony nahatongavanareo eto, mety anotrina havana, mety mandalo ihany koa, dia izao tsaroa fa misy toerana ao anao foana eto amin'ity toerana ity, izay tsy inona koa fa toerana izay nomen'Andriamanitra antsika iarahantsika miombo-po am-panahy hiterana sy hankalazana azy. Dia tonga soa tompoko ary aza misalasala raha sendra mandalo fa efa misy toerana ho anareo eto. Misaotra tompoko. Ny fandaharam-potoanantsika moa mandritra ny herinandro dia ho hitantsika misoratra eo amin'ny fafana. Tsy ho tanisaintsika intsony zany fa efa lava dia lava ny fotoana. Fa fampatsiahivana ihany no atao ho an'ny sekoly alahady sy ny katekimena amin'ny alahady fa 20 ny volana no miverina mianatra isika, satria amin'ny herin'ny anio dia culte œcuménique. Ny andraikitra ny fanadiovana ny fiangonana ny 17 ny volana janoary ary manatanteraka ny liturgie ny 20 volana janoary dia anjaran'ny SDK. Ny diakona tompon'anjara mandritra ny volana janoary dia ny groupe ASB. Dia ireto indray ny daty tsara ho tadidy. Ny 20 ny volana janoary dia fanompom-pivavahana œcuménique izay iarahantsika amin'ireo fiangonana rahavavy, ka ny FLM no mandray antsika amin'ny alahady io. Noho izany dia tsy misy ny fanompom-pivavahana eto amintsika fa miaraka kosa isika makany amin'ny FLM, ka ny toerana dia any amin'ny église Sainte Marthe 1 rue Plateau de l'église 13014 ary manomboka amin'ny 10 sasany ny fanompom-pivavahana. Ny 20 volana janoary kosa dia culte francophone ary amin'io ihany koa anatanterantsika ny fiarabana ireo ray aman-dreny izay mbola tsy tanteraka, izay tsy teo tamin'ny voalohan'ny volana janoary. Ny 7 sy 4 ny volana febroary kosa dia misy ny synode partany izay tanterahana any Saint-Étienne. Safatoko vaovao avy ato anatiny avy amin'ny sampana vehivavy kristianina.
ny sabotsy faharoapolo ny volana janoary amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora dia anatanteraka ny fifampizarana ny tenin'Andriamanitra ny SVK ka ny lohahevitra dia vehivavy mampiasa ny tombonandro ny men'Andriamanitra azy. Izany dia nalaina avy eo amin'ny andinitsoratra masina ao amin'ny Salamo 112 mampianaranay anisan'ny andronay azonay fohendry. Izy ny fifampizarana fanomezana ary koa goûter amin'izany. Ny avy amin'ny SLK rantsana sosialy. Misy mpianatra iray avy amin'ny Montpellier mitady trano. Raha ny faniriny dia any amin'ny boriboritany 5 na 11. Izy dia anatanteraka stage manomboka amin'ny 11 volana febroary ary ny faharetan'izany dia 9 dia raha misy afaka manampy izany mpianatra izany sika ary mila ny andinindiny dia afaka manatona ny birao SLK. Avy amin'ny accueil mbola mitohy hatrany ny fivarotana boky avy amin'ny CLC anio no farany anatanterahana izany. Mbola afaka mijery izany sika, azontsika atao anaovana fanomezana izany. Misy ihany koa ny calendrier raha mbola tsy nahazo sika dia aza misalasala manatony ery rehefa vita izao fanompoam-pivavahana izao. Ny 13e mada ny centre médico-social dia mitohy hatrany ny fizahampahasalamana manaraka dia amin'ny sabotsy 7 volana febroary 2022 dia azadio ny misoratra anarana any amin'ny ekipa médicale izay efa naseho antsika teo. Ny avy any amin'ny faritany kosa ny sekoly alahady faritany isy ny fiofanana sekoly alahady Fatsatsi ny sabotsy 17 volana janoary 2024 amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 10 ora ary any amin'ny FPMA Saint-Etienne no anatanterahana izany. Dia andeha hanatrika izany ireo mpampianatra sekoly alahady sy tompon'andraikitra eto amintsika. Toy izao indray ary ny rakitra voaraintsika tamin'ny 7 volana janoary. Izany dia hitatsika eo amin'ny fafana mitotaly 1626 € et 60 centimes dia hitatsika eo ny andinindiny mahakasika izany. Misy ihany ny fanamariana sy fampatsiahivana. Ho antsika vahiny dia ampahafantarina fa misy ny rakitra anankiroa eto amin'ny tafo FPM ex-Marseille ka ny rakitra voalohany dia natokana ho amin'ny fampandehanan-draharahan'ny fiangonana. Ny rakitra faharoa kosa dia ho amin'ny fikarakarana izao trano izao. Misy fanamariana tsy misy ny panier connecté nanomboka tamin'ny 17 volana desambra noho ny antony izay tsy miankina amintsika raison de sécurité moa le izy ho an'ny France ray manontolo izy io fa tsy hoe ho antsika irery ihany. Raha noho izany dia mandra-pahitan'ireo tompon'andraikitra vahaolana ny amin'izany dia tsy misy izany ny panier connecté fa mitohy izany tsika amin'ny fanaovana ny fanatitra mahazatra na azontsika atao ihany koa ny mampiasa chèque na ho an'ireo manaraka amin'ny tambazotra dia efa misy ilay QR code amin'ny PayPal izay miseho eo amin'ny écran amin'ny fotoanan'ny fanatitra. Ny ekipa finance kosa dia voninahitra ny andray ny voalohan'ny-bokatra sy ny fanomezana izay atolontsika etsy aoriana. Ary ny banque alimentaire dia misokatra hatrany ho antsika izay mila izany, izay hitantsika ao amin'ny salikate na tsy fantatsika ny toerana misy azy dia azontsika atao ny manatona ny tompon'andraikitra dia raisina tanandroa ihany koa ireo izay maniry anohana izany banque alimentaire izany. Izay indray ary ireo asan'ny fiangonana maro izay napetraky ny tompo amintsika aoka hitondram-bavaka izany hatrany isika dia mirary herinandro soa eo ambany fitantanana ny tompo ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Fampatsiahivana ihany koa aorian'izao fanompoam-pivavahana izao dia misy ny sakafo agape izay tanterahana ao ambany
ao amin'ny grande salle ao ambany zany no anatanterahana izany dia isika rehetra hiaraka hidinao hiaraka hisakafo hiara hifaly aorian'izao vanim-pivavahana izao. Misaotra tompoko. Mangataka ny pasteur Cedre Sondray-be mivady tompoko fa androso eto anoloana. Indro izy mivady dia mbola manantitra ny fisaorana anareo mivady ny FPMA ray manontolo noho ny fahatongavanareo eto mamangy anay FPMA Aix Marseille amin'izao fotoana izao. Nanatanteraka ihany koa ny fanokanana ireo diakona sy ny fandraisan-tanana ny olona sy ny diakona ary ireo mpiandraikitra rehetra. Dia misaotra sy mankasitraka indrindra tompoko amin'izany fitiavana lehibe izany. Ray aman-dreny ajaina fahasoavana misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny izao fahasoavana izao ka tonga afaka nandia ny taona 2024 koa dia manoloana izany dia mirary soa ho anareo mivady sy ho anareo mianakavy ny FPMA ray manontolo. Miarahaba anareo izay natratra izany taona vaovao izany. Ny tompony hitantana anareo mandrakariva hifanapitra ny zanaka manjafy ho tojo ny fahamamiana ho ampiky ny fahasambarana ho tratrantitra ho ambiny zava-manasatra ho salama tsy ho sarofy ane anareo ary mankahery anareo indrindra amin'ny asa izay lehibe nameny tompo anareo amin'ny FPMA ray manontolo. Dia noho izany dia noho izao tonotono izao dia indro misy solomody akoho atolotray ho anareo ampitiavana toy ny tantely tababataka ny fona ifely fitiavana sy fankasitrahana no mahameny izany tompoko. Dia ho todisoa any atokantrano ane nareo raha riva dia mirary soa anareo mandrakariva tompoko dia misaotra tompoko. Misaotra betsaka ny fiangonana sy tompony andraikitra amin'izany teny mamy feno firarian-tsoa sy fahasoavana izany. Ny tompo amalisoa anareo ary androtsaka feno koa ny fitahiny amin'ity fiangonana ity. Araka ny voalazan'ilay omaly dia mahafaly anay mandrakariva ny mamangy ny tafo Marseille fa mahazo hafanana ara-bakiteny dia somary tsy dia teo loatra tamin'ity indray mitoraka ity ilay hafanana tena izy fa mahazo hafanana ara-panahy koa mahita ny fiangonana velona sady mandroso dia mba ho fianarana ho an'ny FPMA ray manontolo ny fijoroanareo tahaka ny teny Paolo an'ny Tesaloniana hoe relaza eran'ny manodidina rehetra ny finoana izay natsangany tompo teto amin'ity fiangonana ity ary marika zany hoe ny apôstôly Paolo fa tena voafidin'Andriamanitra ianareo ary izany koa ny finoanay ry havana na dia ny fahasoavana amin'izao trano be izao dia misy antson'Andriamanitra manokana dia ny tompo an'ny hery sy fitiavana fifankatiavana ny tsiraray avy mba atatotosahan'ny FPMA Aix Marseille ny andraikitra mavesatra sy masina apetra ny tompo amintsika dia ho azy rery ny voninahitra dia ho an'ny tafo Aix Marseille ny fahasoavana. Misaotra tompo.
misy pasteur namana zay vazaha, un pasteur, je l'ai dit en français, à Aix, c'est un pasteur de l'église réformée de France, l'EPDF. Il dit, nous arrivons au moment le plus important du culte, et il parle de l'offrande. Et ça m'a choqué un moment jusqu'à ce que j'ai pu discerner que c'est vrai ce qu'il a dit. L'offrande, qu'est-ce que c'est l'offrande? C'est que c'est le don de soi. Alors c'est une formation normale, tu vois, mais fanaty pisaorana, ny raky pisaorana, tsy dia le vola loatra ny zava-dehibe, tsy midika koa zany hoe tsy ilay, fa le mariky ny fanolora-tena, ary zay ny maha-zava-dehibe azy. Dia iroso amin'izay raky pisaoran'izay tsika milohan'izay, faly mandray ny vahiny mandalo avy eo amin'ny commission des ministères, tsara mba mitsangana reo mba hitan'ny olona indraindray mba fahasoavana lehibe zany izy mivady Aurélien atiko zay mpikambana ary toniany voamera amin'ny fanompony. Rehefa misy an'ireny mpitandrina irahana na tendreny reny dia mandalo eo ambany masony avokoa ny anarany, ka tsara mba ho hitantsika zany mpanompon'Andriamanitra zay manolo tena izany mankasitraka. Misy amin'ny pasteur Randry Christian koa zay manatrika atsika dia tonga amin'ny ezaka hatranosika. Fifaliana raha eo no mbola isaoranay ianao amin'ny nanomezanao anay ity fiangonana ity mba hahafahanay midera sy manome voninahitra anao. Tsapanay fa miaro sy miay anay hatrany ianao amin'ny fampandrosoana ny azy. Apetraka feno eo am-pelatananao ireo asa mbola miandry anay. Taio ireo mpanomponao manatanteraka izany, ary apo izahay mba hahay fanampy sy fanomentanana amin'izy ireo. Mbola betsaka tompo ny vola tokony efainay, nefa tsy manay izahay fa matoky, fa anampy anay amin'izany ianao ka hita vahaolana foana izahay. Tompo, ankiminay feno eo aminao ny ho avinay rehetra. Amin'ny anaranao raha eo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Anaovana ny raky fisaorana isika zany dia tsy misy ny panier connecté zany aloha fa dia ataontsika amin'ny fomba mahazatra hatramin'izay. Amen.
toy izantsika mbola tsy vitany eny ambonykay tsara lazakaza. Sika tompo amaraparana ny fotoanysika amin'ny vavaka fisaorana sy fangatahana dia avy eo ny tanora ary ny afatra sy ny tsodrano tiangatahana ny tokony anjara vavaka fisaorana ary ny stekao arinan'izay. Andriamanitra raha izanaka fanahy maso sotranao izahay mideko mankalaza manome voninahitra anao. Andriamanitra maro, Andriamanitra masina, Andriamanitra tsy toa, mahefa ny zavatra rehetra ianao. Andriamanitra iray maro hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Misaotra anao izahay hotahino aminay teto amin'ity toerana ity masina ity. Iona aminao mandray ny teninao masina, indrindra ny teny sy miranao Jesosy amonjenao anay. Anosotranao anay, anasotranao anay, misaotra anao koa
nahavitan'ny fanokanana ny olona diakona ny baron'ny sampana ary retiko misy eo compte eto amin'ny fiangonanay FPMA X Marseille mba ho andehan'ny fanondro hamonjy sy haneo anao Jesosy Kristy eo amin'izay asa natsoina anay aniza misaotranao izahay nanao tompo fatranandro izao rehetra izao sy izay rehetra eo amin'ny ankehitriny izay dia mangataka anao mba hampianatra anay amin'ny tevavavana. Omeo anay mandrakariva ny fo matoky ny fitantananao mba hahatonga anay hahafohy vola mankarena, hahafohy fotoana, hahafohy hery sy tanjaka izay raisinay avy aminao mba hoentinay hanohanana ny asa fitoriana ny filazantsaranao. Ary dia misaotra anao izahay satria tsy diso anjara ny tamin'ny fahasoavanao fa ny teny fikasana rehetra izay nataonao dia ho tanterahinao amin'izao fiangonana izao. Be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy ianao, ko mangataka amin'ny tompo ny vokatra, ko ankehitriny izahay tompo mangataka aminao mba hanirahanao mpanompo ho amin'ny fiangonanao, dia hampaherezo sy hantanjao ny fiangonanao, ary tahio ny asa rehetra izay tanterahina amin'ny fiangonanao, mba hahatonga ny olonao ho fahazavana, ho jiro, ho fanasina, ka raha ho avy amboninahitra ianao dia mba haharitra amin'ny finoananao ary hitsenanao amin'ny fifaliana. Mametraka feno eo am-pelatananao izahay rirainay ireo programan'asa ny fiangonana, ny 21 janvier culte écuménique, ny 28 janvier culte francophone, ny 3 sy 4 février ny synode apartany izay ho tanterahina any Saint-Étienne. Tahio ny fanomanana rehetra ny amin'izany eo ambany fahasoavanao. Apetraka aminao ihany koa ny herinandronay vaovao izay ho diavinay mba ho feno fitahinao any izahay, ary dia mametraka izay ao anatin'ny tsy fahasalamana rehetra, ireo ao anatin'ny fahasahiranana na inona endrika izany. Tompo Andriamanitra manan-karem-pahasoavana ianao, ary matoky izahay fa tsy mba horon-javatsoa izay rehetra matoky anao, izay rehetra zanakao asan'ny tananao izay efa nikenao ho adidinao, dia entinay eo an-tongotrao Madagasikara nosinay, nosy ny avinay sy ity tany izay iainanay ity, mba ho fenonao ny fitahinao ary matoky ny fitiavanao izahay. Ary akambanay izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianaranao manao hoe: Vainay izay an-danitra, ho amasina ny any anaranao, tonga ny eny fanjakanao, atao any sitraponao ity atany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio izay anasazy ao, ary mamelany ilokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanao, fa manafahany amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
c'est dédié pour nos jeunes nouveaux diacres, Marina et aussi Harry, qui est moniteur de l'école du dimanche, et à tous les jeunes, parce qu'on est tous jeunes substantiellement. C'est-à-dire jeunes au sens propre du terme, mais nous tous, dans la mesure où on a un projet à mener, un rêve à espérer, on est jeunes substantiellement. C'est une promesse à dire. Nulla ivatsmana natena tsy zany zany efa tsika mianakavo zany hira zany hoe tsy mahabe je dis oui zay izy eo c'est ça et qu'on dise oui hitsangantsika ndraiky sodrano zay tompon'ny ray aman-dreny filohan'ny FQMA dia avy eo manao ny hira faneva sotra zao no afatra avy amin'ny tolotsika mangataka aminanao no rahalay mba niorina tsara tsy ova ary aefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy fory fikalezanareo aina ao amin'ny tompo raiso ny tsodrany tononina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fitahinareo ny ny tompo ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavy aminareo ny ny tompo ka hiantra anareo anaraka ny taviny aminareo ny tompo ka hanomenareo ny fiadanana mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo. Amen. sakafo